Mivavaka isika saotranao zahay ry Andriamanitra rainay ny an-danitro fa amin'ity anio ity nomenao fahavelomana izahay velona trapamonjena ary tsy izany ihany fa notaominao tamin'ny fitiavanao tsy talana na ny rahanao ny fanahinao masina ka na dia mety maro samihafa aza ireo zavatra nanakana anay tsy ao aty amin'ny tranonao dia noravanao ireny rehetra ireny ka tsisy navelanao hahazona ny feom-pitiavanao tsy ahatafiditra anay ho tonga eto anatrehanao dia tahio ny mino anao rehetra tahio ny kristianina rehetra izay tonga eto eny mahalala ny etaetany ao anatiny ao tsirairay avy anao ary aza vela tsy ho tafahaona aminao izy ny sakana rehetra dia ravana sy didina amin'ny anaranao izany fa taovy mahitanao ny olona handre ny feonao dia via Jesosy Tompo mitenena aminay fa mihaino anao zahay amin'ny anarany Jesosy Kristy avy a Nazareta nanaovana izany vavaka izany amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nomena Andriamanitra tombonandro tratra ity fotoana ity tonga eto an-tranon'Andriamanitra iaona aminy amin'ity alahady ity izay alahady miavaka amin'ny alahady sivy alohan'ny Paska satria ity alahady anio ity izay omeny fiangonana ihany koa hoe alahady ny Maria, alahady ny Maria Virgine dia ny fotoana nahatsiarovana ny namangiany anjely Gabriel any Maria ka nilazany fa hitoejaza Maria ary ny zaza zay haterany dia zanak'Andriamanitra ka atao hoe Jesosy ka andro lehibe amin'ny fiangonana ny andro anio ahatserovana ny namangiany anjely ny lanitra ny tany ka nilazany zava-tsoa sy mahagaga ka dia raha amin'ny fiangonana loterana sasany ao ny sasany mampiasa ny loko volomparasy ihany satria alahady fahasivy alohan'ny alahady faharoa alohan'ny Paska izao zany hoe mbola fotoan'ny karema ao kosa nefa ny mahatsiaro ity andro lehibe ity ka mampiasa ny loko fotsy fa ny texte zay anjarantsika dia mifanandrify indrindra amin'izany namangiany anjely Gabriel any Maria izany zay tsy de miresaka ny amin'ny Paska fa miresaka ny amin'ny Krismasy ka mba hampitodika ny saitsika hatsiaro ny Krismasy ary dia ataotsika ny hira fahavalo amby enimpolo andininy voalohany ny hira fahavalo amby enimpolo reto koa ny feon'anjely hirak'Andriamanitra hira fahavalo amby enimpolo andininy voalohany rehefa vita izany dia vakina amintsika ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika amin'ity alahady ity lioka toko voalohany ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo lioka ny toko voalohany ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo hiara-mitsangana isika eo am-panaovana ny hira. Toy izao no favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoana ho ao an-tanàna anankiray any Joda ary niditra tao an-tranon'ny Zakaria izy ka niarahabany Elizabeta ary rehefa reny Elizabeta ny fiaraban'i Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofenoina ny fanahy masina Elizabeta dia niantso tamin'ny feo mahery izy tamin'ny feo mahery hoe izy voataha samy vehivavy ianao ary voatahany ateraky ny kibonao avy aiza no hatongavany zao amiko no mba vangiany reny ny tompoko aho fa indro raha vao reny sofiko ny fiarabanao dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ato an-kiboko ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo aminao. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina amen.
dia ho tonga olona tokoa ve Andriamanitra? Hietry tokoa ve Andriamanitra ka hanaiky hateraka sy ho torotoronina ao an-kibony vehivavy? Moa ho ara-dalàna amin'ny zavatra, amin'ny fiainany olona ve izany zavatra izany, fa ny namorona hiditra ao an-kibony izay noforoniny? Ary moa hanaiky ho volavolainy zavatra noforoniny ve izay namorona? Izany no fanontaniana mipetraka amin'ity alahady ity raha mijery ny texte izay anjarantsika isika hatramin'ny fotoana izay naniran'Andriamanitra ny Abrahama ka nampialany azy ho amin'ny tany ny havany, ho amin'izay efa niaterany fony ary everiny fa mampipetrapetraka tsara ny fiainany. Fa Andriamanitra milaza aminy hoe miala amin'ny tany ny havanao, miala amin'izay mahazatra anao, miala amin'izay niateheranao, fa hatonga anao ho firenena lehibe, hitahy anao ary alehibe ny anaranao aho. Miainga amin'izay ataon'Andriamanitra fa tsy miainga amin'izay ataon'ny olona. Tamin'ity fotoana ity, samin'ny tantara ity, filazantsara ny amin'ny fahateran'i Jesosy ity, na i Matio na i Lioka, samy hafa nefa niendrika fitantaran'izy ireo, fa Lioka eto dia miainga amin'ny famangiany anjely Gabriela ny vehivavy virjina anankiray, Maria, izay fofombadiny lehilahy atao hoe Josefa. Matio kosa dia tsy niresaka kely momba ny Maria, fa tonga dia nitodika tany amin'ny Josefa ka ny namangiany anjely Gabriela any Josefa ka nilazany. Zany hoe li fotoana angamba efa lavalava, satria efa fantatry Josefa fa bevoaka mitoejaza i Maria, nanahirana any Josefa. Io no tantarainy Matio, dia niaditsaina namely any Josefa ka nieritreretany hoe ahoana re no hataoko amin'ity vehivavy ity, fa mbola tsy napakatra azy ary mbola tsy nalala azy Josefa, fa nitahiriny mahavirjina azy mandra-pahatonga ny fotoana izay apakarany azy. Ahoana re ny atao aminy tamin'izany no namangeny anjely Gabriela azy ka nyteniny hoe aza matahotra ny apakatra any Maria ho vadinao. Inona no ambadika izany rehetra izany? Amin'ity fotoana ity niainga angamba te hanapirofo zavatra Maria, mbola tsy nandre akory angamba Josefa ny amin'izay zavatra nitranga, fa vao nivangeny anjely Gabriela Maria ka nilazany fa hitoejaza izy ary Elizabeta havany, izay efa Elizabeta havany dia efa bevoaka ho enim-bolana izao. Niainga Maria ho any amin'ny Elizabeta, tsy nisalasala akory, fa izao ny zavatra nahagaga. Lioka tsy dia nitantara antsipiriana, raha mahalala ihany rehefa tafahoana ny vehivavy, indrindra ny mpinamana, mpisakaiza, dia mety lavalava ihany ny resaka ny fanaovana. Fa eto toa tsy nitantara izany Lioka, na dia lava resaka aza amin'ny fitantarany ny amin'ity filazantsara ity, ka tsy namela hisijanona ny atsipirian zavatra ny amin'ny tantara, fa tsy nisy resaka ny fanaovana akory. Fa rehefa tonga teo anatrehany Elizabeta izy, dia taitra Elizabeta noho ny fiarabany Maria. Taitra Elizabeta toa nahalala ampanasahady ny zavatra mitranga amin'ity rahavaviny ity, izay fofombadiny lehilahy anankiray, kanefa indro fa mitoejaza sahady. Raha dinihana amin'ny indrindra ny jiosy izay sarotiny amin'ny fahadiovan'ny tovavy alohan'ny hanambadiany, tsy tahaka ny amin'izao andro zao, satria ny tovavy dia saika miazakazaka daholo.
hialan'ny mahavirjina azy alohan'ny fananany fanambadiana, fa izany no lamody amin'izao. Fa ny jiosy izay sarotiny tamin'izany satria nanantena ny fahamboniana lehibe amin'ny famangian'Andriamanitra ka ny tovavy virjina no hiteraka ny Mesia, dia tena sarotiny tamin'ny fitaizanany ny tovavy tokoa. Ka raha nahita izany Elizabeta, angamba tokony ho fahatezerana no teo aminy, hilaza hoe inona izato zavatra nataonao, ho tahaka ny ray aman-dreny mitezitra ny zanany vavy ary kivy tanteraka ny amin'ny fiainany, inona izany zato zavatra nataonao? Fa tsy izany napahafantary ny fanahy masina azy. Ka ilay totry ny asan'ny fanahy masina, ilay fieritreretana mety ho fahafahambaraka izay antra aminy, fa ny asan'ny fanahy masina izay mamangy azy no tsaroana. Ho tonga olombelona tokoa va Andriamanitra? Hidina tokoa va Andriamanitra ka anaiky ho torotoronina ao an-kibo ny vehivavy? Fa Elizabeta dia nahatsiaro fa hoe na ho avy aiza no ahatongavany'izao amiko no mba havangiany reniny tompoko aho. Tsampany Elizabeta ity mamangy azy ny alehiben'ny Maria, ary izany no mahatonga ny fiangonana rahavavy katolika manome lanja manokana any Maria. Fa tsy ny maha-izy azy any Maria nefa no tena zava-dehibe, fa ilay fahatongavan'Andriamanitra tonga ao amin'ny olona ka manome voninahitra ny olona, ny hetry Andriamanitra tonga olona tokoa mba hamonjy ny olombelona. Ary io no ifandraisana amin'ity alahady ny fiaretana amin'ny Paska na dia ny famangiana azy. Alahady ny fiaretana amin'ny Paska, Andriamanitra nanaiky nanetry tena ka tonga no torotoronina tahaka ny olona, ary tsy ekeny fivavahana sasany izany. Vao omaly sy ny zomasiny asabotsy teo no nisy fiofanana nataon'ny Salome teto, nisy maromaro vitsivitsy ihany na fen'ny W laharana eto ny mpamonjy ny fiofanana. Fa ny fivavahana silamo dia mieritreritra fa zavatra maharikoriko azy zany, Andriamanitra ve dia ateraky ny olombelona, ka tsy ekeny saina. Fa tena izany tokoa no maha-Andriamanitra azy amin'ny amonjeny antsika, ka ny ovan'Andriamanitra ho tonga olona tao amin'i Jesosy Kristy mba hahafahany hamonjy atsika, satria raha nitoetra amin'ny maha-Andriamanitra azy izy dia tsy nahavonjy atsika. Efa nataon'Andriamanitra avokoa ny lalana rehetra hamonjena antsika tamin'ny fitarian'ny zanak'Israely, nanokanany lehilahy anankiray araka izay hita eto amin'ny Abrahama eto, fa hampaniry ratsana marina amin'ny Davida izy, hitondra famonjena ho antsika ao amin'ny fietreny lalina. Ity ny teolojian'ny fietren'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'izany izao fahaterahany Jesosy izao, nanaiky hateraky ny vehivavy. Amin'izao andro zao dia betsaka ny vehivavy no misafidiny tsy hiteraka fa avoaka eto amin'ny kibo eto ihany dia didina eo, tsy te hiaritra ny faningirifirian'ny fiterahana ny vehivavy maro. Ao koa nefa ny tsy maintsy atao tahaka izany noho ny fahasarotan'ny fiterahana. Fa Jesosy dia nisafidy ny hateraka, Andriamanitra dia nisafidy ny amin'ny ahatongavany zanaka hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao, hateraky ny vehivavy, hampiterahany renin-jazy, hampiterahany sage femme, havoaka ny amin'izany alalan'ny fiterahana izany.
ka ho tafiana lambanjaza. Hita eo amin'ny tantaran'ny krismasy izany. Tafiana ho karakarainy reny, ampinoany reny, atao tena mitovy amin'ny zaza. Izany no fietreny. Fa Elizabeta nahalala ny fahalebiazan'izany. Inona no ambaran'izany? Mba efa namangy atsika koa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fomba toa ambany dia ambany, tsy eritreretiny saitsika akory amin'ny nahatongavany amintsika, kanefa dia mora hadino ireny rehetra ireny. Mora hadino ireny rehetra ireny. Toa amin'ny fomba tsotra dia tsotra, fa mora hadino ireny rehetra ireny. Fa Elizabeta nahatsiaro izany. Feno fifaliana ny olona izay vangian'i Jesosy. Misy fifaliana eo aminy, ary tsy fifaliana ho mandalo izany, fa fifaliana maharitra ka tsy ny tenany ihany, fa ny ray trano, eny fa hatramin'ny zaza ao ankibo aza dia atsampa fifaliana. Ity no manambara ny amin'ny asarobidiny batisan'ny zaza. Eto no manambara ihany koa ny asarobidiny batisan'ny zaza. Satria ao ny fiangonana izay tsy manaiky ny batisan'ny zaza, satria ny zaza tsy mahalala na inona inona, fa miseho eto amin'ny famangian'ny Jesosy anjaona ao ankibon'ny Maria eto, fa manana saina ao ankibon'ny Elizabeta eto, fa manan-tsaina ny zaza, manana ny mahizy azy ny zaza, na dia mbola ao ankibo aza. Fa efa tsampany Elizabeta, fa raha namangy azy ny reniny tompo dia nibitaka ny hafaliana jaona tao ankibony. Mahalala manana ota ny zaza, mahalala ny alehiben'Andriamanitra ny zaza, ary mahalala ny fifaliana amin'ny fahatongavan'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Ary io ny ambarany andininy farany amin'ity anjarantsika eto ty hoe: sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazay ny tompo taminao. Inona moa no ninoana lazainy Elizabeta ny amin'ny Maria eto? Dia ny faneken'ny Maria izao fitondrana an Jesosy ao ankibony izao. Efaina ny zavatra nampilazainy tompo taminy, dia ny hiterany ka ny ilazana azy ho sambatra noho ny vehivavy rehetra, satria ny mahery no efa nanao zavatra lehibe taminy. Misy zavatra tian'ny tompo koa atao amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Araka ny lazaiko, toa amin'ny fietrena lalina izany, toa mety ho amin'ny fahafahambaraka koa izany, toa tsy amin'ny fahazahoam-boninahitra lehibe izany, ary izany no fomba fiasan'ny tompo, fa tsy mba mirentirenty tahaka ny fanaony izao tontolo izao izany, fa ny amin'ny finoana izay toa kely. Ary lazain'i Jesosy aza fa raha manana finoana na dia toy ny voatsinampy azy ianareo, dia raha ilaza amin'ny tendrombohitra hoe mifindraka mianjerany an-dranomasina, dia ho tonga izany. Toa zavatra kely ny finoana, toa zavatra tsy hitan-taratra, toa zavatra manahirana ny sain'ny olombelona, ary ahoana ny anekeny olombelona ny amin'izay ilazan'Andriamanitra fa hiteraka ny vehivavy, hanananaka ny virjina, kanefa dia ninoan'ny Maria izany zavatra toa tsinotsinona izany, ka tanteraka aminy. Raha mino ianao ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy, nanolotra ny tenany ho anao, manolotra ny rano ho anao, ho avitra isolo ny fahotanao, toa zavatra kely izany. Ahoana ny avy tany misotro divay kely sy ny mihinana mofo kely hiantoka ny fiainanao mandrakizay ho amin'ny famelan-keloka? Fa izany no fomba fiasan'ny tompo amin'ny zavatra toa tsinotsinona, kanefa mitondra famelan-keloka sy fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay.
Amen.